antsika rehetrarehetra ny tokantrano ana mpanaraka ny fandaharana madimaso indray. Ampatsahivina antsika trany fa ny madimaso dia fandaharana iray ahafahantsika maneho hevitra ao anatin'ny page Facebook. Misy ny lohahevitra isan-kerinandro arosonay anareo ahafahanareo mamaly na amin'ny vidéo na amin'ny commentaire. Lohahevitrintsika amin'ny herinandro ity dia amin'ny pôlitika ka ireto avy ny fanontaniana miaraka aminy. Fanontaniana voalohany, ilainao ve ny fifidianana? Fanontaniana faharoa, tondra fivoarana teo amin'ny fiainanao ve ireo mpitondra fandimby? Fanontaniana fahatelo, araka ny hevitrao, inona mety hitranga ao aorian'ny fifidianana? Zao dia hoarahantsika ny vidéo avy any aminareo nandritra ity herinandro ity. Manasinareo ary naraka izany hatramin'ny farany. Ilaina ve ny fifidianana? Hazavao. Tena ilaina mihitsy satria tena mila miova zany ny firenena mila fahavana. Ilaina satria mba amin'izay mba hampandrosoan'ny firenena. Ilaina fifidianana satria mba manana ny safidiny ny vahoaka dia aleo mba hifotsy olona tiany. Ilaina fifidianana satria mila misolo. Ilaina tompoko fifidianana satria mba mila misolo le mpitondra. Ilaina fifidianana satria mba voany mpitondra fa tsy olona inan'olona fotsiny mba mpitondra tsara anaty misy eritreritry. Ilaina fifidianana satria mihamafy ny vidim-piainana toy ny akatra be mihitsy. Zay zao amin'izao tsy manam-bola, tsy miasa, tsy manino. Ilaina ny vola. Ilaina le izy satria zavatra hoe asa ifafosiny tsy misy mipetraha misy safidim-bahoaka sy karazany dia izay zavatra tsy mety zany satria tsy maintsy misy filoha hitarika sy vandrindra ny fiainana eo amin'ny firenena manontolo. Eny tena ilaina tokoa ny fifidianana satria mba ilaina indray ny mpitondra vaovao zany mba eo no ahitana raha mba misy fiovana ihany na. Ilaina tompoko ny fifidianana satria amin'izay mbo miova indray zany ny fitondrana dia mbo hita eo zany izay mbo fitondrana hoentin'ny misolo azy eo indray. Amiko manokana ilaina fifidianana. Satria nahoana? Satria atsika amin'izao na hatramin'ny zazakely angamba mahafantatra fa raha insécurité amin'ny tanàna antsika eto Madagasikara ratsy be. Hoe dahalo, kolikoly, efa mahazo vahagna be ny kolikolintsika amin'izao. Dahalo moa efa tsy zakaigny. Ny kolikoly, olo mamono olo ataoko hoe mamono olo izy afaka 6 mois, 1 an fa mivoaka. Asan-dahalo mangalatra aomby tsy raha hoe filo izy ka hoe azo asilo fa maventy be misy passeport hoe amoagna ananjy ndraiky mandeha à l'extérieur agny ohatra karahan'izany dia zany mba ilaigna fifidianana mba misy olom-baovao mba mafia an'izao Madagasikara zao amina resaka insécurité ohatra karaha social-mbahoaka. Raha eto amintsika dia tsy ilaina ny fifidianana raha amiko satria ny mpitondra zao ohatra hoe mpitondra efa mitondra eo dia miezaka izy tsy maintsy satria anazy zany no fitondrana dia ohatra ny hoe mangala-bato automatika ohatra ny eto amintsika dia ohatr'izay foana tsy maintsy hoe izay fitondrana zany no mandresy dia nefa koa ny mpanohatra nefa hitsan-daniny tsy hanaiky ny valim-pifidianana koa fa ataony foana hoe satria mangala-bato mpitondra dia izy zany tsy hanaiko koa dia noho izany dia misy korontana dia tsisy firenena valona mihitsy zava dia ohatr'izay foana raha nandingitsika zany dia ohatr'izay foana ny eto amintsika isaky fifidianana. Zay aloha ny hevitra fa tsy haiko. Ilaina ny fifidianana, ilaina tena ilaina tsy mba hampilamina ny tany. Raha amiko aloha dia ilaina le fifidianana, tena ilaina mihitsy le fifidianana. Io zany raha tsisy ny fifidianana io hoe raha samy tia fandromadrobaka hoe ny présumé eo fotsiny hoe izany indray ny hitondra sianina ohatra ny fitondrana mampimedy raha ohatr'izay foana le izy raha amiko fa hoe aleo zany ny fifidianana hoe mandeha isaky ny fotoanany hoe isaky ny 5 taona tonga fifidianana dia aleo alefa foana ohatr'izay ihany fa raha ohatra hoe samy fandromadrobaka ohatr'izany na le fitondrana na le fitantanana eto Madagasikara raha sotry ny boridelina be zany zay fahitako azy fa hoe mba hoe aleo andeha ara-potoana le izy tonga fifidianana dia fidy indray vahoaka dia ohatr'izay hatrany hatrany zany. Ie ilaina tokoa ny fifidianana satria tsika tsy maintsy mila firenena nefa amin'ny lafiny indray amin'ny fijerevako azy manokana amin'izao fotoana izao dia tsy tsara ny mihana ohatra hoe ankizy iray manao devoir izy
eo ambony latabatra nefa mikorotana be ilay latabatra ohatran'izay ilay fifidianantsika mikorotana be dia amin'ny fomba ahoana ary nanaovana an'ilay devoir angamba tsy mety mihitsy ilay izy ka ilaina ilamina aloha ny firenena izay vao atao amin'ny fifidianana. Nitondra fivoarana teo amin'ny fiainanao ve ireo mpitondra ny fanesatra amin'izay? Hazavao. Ohatry mbola tsy hitako izay mitombontsoa hitako tamin'ny mpitondra fanesy teo mila fivoarana. Ie tamin'ny tetezana. Efa nisy? Ie, fa nisy tamin'ny andratiraka zao nahazo vary ny 250 nahazo mofo, ny 20 mbola nahazo mofo tamin'izany. Ie, fa nisy aloha tamin'ny andro zao ohatra hoe ravalomanana tamin'izany andro zany zay avy manao EPS mihinana eskimo be, mihinana yaourt be telonjato dia mahazo nefa ny amin'izao zay tsy mihinana. Mbola tsisy mihitsy aloha amin'izao mbola ame matety firenena tokony mba ho tonga saina amin'izay dia mitonga amin'izao. Tsy nisy mihitsy hatramin'izao. Ataoko hoe nitondra na tsy nitondra fa zay zao tamin'ny amin'izao zany zay vao olo maventy fa hoe hatramin'ny hoe nafantarako fagnazy nitondra nety tamin'ny fiainako hoe tamin'ny andro ravalo dia ataoko hoe tamin'ny alaziny tamin'ny andro radioena zay ataoko finy 18 ans nefa tamin'ny andro ravalo zao nahita hafahafany hoe resaka kolikoly ohatra zao mahazo amin'ny route nationale regny hoe taxibus magnome volana gendarme zao misitrisitrika tamin'ny andro ravalo fa amin'izao izy efa miariary be hoe vola na olona tsy normal papier ohatra karazana social vahoaka zao ataoko hoe karaha aminay tamatavy mandeha folopoint zao taloha adiny ray fa tonga amin'izao adiny roa zay vao tonga zany social vahoaka tamin'ny andro ravalo ratsiraka regny zao mbola karahan'izany fa izy amin'izao fa tamatavy folo pointe adiny roa tamatavy sonerana zany mamparivandro zay vao tonga n'olo le raha tsy andalana. Ie, efa nahazo nahazo tombotsoa fa nefa ilay nitondra zany ohatra tsy dia araka ny sitrapoko hoe za zany nahazo tombotsoa ohatra ny hoe za nahazo asa ohatra lasa niasa zany tamin'ilay fitondrana anankiray fa le nefa io fitondrana io tsy dia hoe tiako loatra. Ataoko hoe nitondra na tsy nitondra fa zay zao tamin'ny amin'izao zany zay vao olo maventy fa hoe hatramin'ny hoe nafantarako fagnazy nitondra nety tamin'ny fiainako hoe tamin'ny andro ravalo dia ataoko hoe tamin'ny alaziny tamin'ny andro radioena zay ataoko finy 18 ans nefa tamin'ny andro ravalo zao nahita hafahafany hoe resaka kolikoly ohatra zao mahazo amin'ny route nationale regny hoe taxibus magnome volana gendarme zao misitrisitrika tamin'ny andro ravalo fa amin'izao izy efa miariary be hoe vola na olona tsy normal papier ohatra karazana social vahoaka zao ataoko hoe karaha aminay tamatavy mandeha folopoint zao taloha adiny ray fa tonga amin'izao adiny roa zay vao tonga zany social vahoaka tamin'ny andro ravalo ratsiraka regny zao mbola karahan'izany fa izy amin'izao fa tamatavy folo pointe adiny roa tamatavy sonerana zany mamparivandro zay vao tonga n'olo le raha tsy andalana. Raha mikoloha zany nahita mpitondra fandimidimy teo fa misy mba hoe nanao ihany fa nisy nety nisy tsy nety nataon'le olona zany kanefa misy hoe fitondrana mba hoe hitako ihany hoe nanao nety ihany zany nahita ihany atao fa misy kosa tena hoe tsy nanao ninina mihitsy fa tena nanao zay nahasosoana azy sy ny manodidina atao fotsiny ohatr'izay fahitako azy. Mety hitondra vokatsoa amin'ny firenena ihany ny fifidianana amin'ny fanesy nefa indrisy mampalahelo eto amintsika fa misy mpanonga mpanjakana foana asa nga zay mahatonga an'izay misy nefa firenena manana tarigetra tsara dia avy eo ahonga ny sasany le izy akany toerana fotsiny ka tsy mety le izy tsy mety zay tsy mitondra vokatsoa amin'ny firenena mihitsy izay le izy. Araka ny eritreritrao, inona no mety hitranga ao aorian'ny fifidianana? Engany eo mba hiova
firenena fifidianana hidina zay ny ry tsisy korotana rehefa milavo vita amin'ny fifidianana zay aloha ny rina mba tsisy korotana. Zavatra mety isy eo aorian'ny fifidianana mety isy korotana satria hitanao misy le mitondra artista dia manantena hoe izy ny lany nefa misy le mangingina izy ny lany dia tsy anaiky le mahita olona be tabe amin'le vahoaka entiny zany hoe ireo mpifidy azy daholo nefa tsy fata mivahafany ataon'ny sasany any anaty urne dia izay no mety hampisy korotana an'io aloha raha mifieritreretako satria misy manantena hoe izy ny lany nefa mety tsy ho lany izy mahita an'le vahoaka be tabe ny olona nge mijery artista ny tena mariny fa tsy hoe tena safidy ny fa mijery artista izy ko artista tsy andoavam-bola rineny zay mety zavatra isy aoriana fifidianana mety ndresy mety ala hely satria ohatrzay ie mety isy korotana satria vita amin'ny fifidianana ndresy tsy anaiky resy dia mety isy korotana tokony mba hiandrisy fotsiny tokony mba anaiky zay fifidianana normal io zany tsy hitondra korotana fahantrana reny tsy haiko aloha arakarak'izay didy amin'ny ataon'ny mpitondra ihany io e araka le tenako tamin'ny voalohany le hoe le tsy anaiky zao tsy anaiky mipanohatra zao fa hoe raha laniny eo amin'ny fitondrana dia tsy anaiky mipanohatra satria hoe mangalabata dia raha lany indray nefa ny eo amin'ny fitondrana dia tsy anaiky kokoa ny raha laniny eo ampanohatra mantsy dia tsy anaiky indray ny eo amin'ny fitondrana satria izy ny tompon'ny fahefana dia ataony ahoana ny anaiky moran'le izy dia zay zany atao hoe mety hisy korotana ao aorian'ny fifidianana fa engany mba tsy izy satria tsika vahoaka endry sy mpitondra malala-tsaina ty fifidianana ao avy ty aloha zany dia mbola tsy hay mitsy mety hoe hisy korotana le satria sasany zao efa teo nefa mbola te hiveriny eo ihany dia mety hampisy korotana an'le fifidianana zao zay dia ohatrany tsy dia ilamina zany amin'ity taona ity raha hoe satria ilay izy koa ohatrany hoe fifidianana maikamaika fotsiny tsy tena hoe mba tena misy maripotra hoe mba atao tena anina le fifidianana mety hampisy korotana an'le tohiny. Ny zavatra mety tranga eo amin'ny fifidianana dia raha ohatra lany zany anankiray dia misy korotana nefany irariana mba tsy hisy zany korotana zany. Irariana aloha mba hoe ilamina fa raha fahitako azy aloha raha manomboka eo amin'ny hoe manomboka iny ny élection zany ka raha milamina mifandeha rehetrarehetra mino fa ilamina eo aorianany sy valiny eo fa raha hisy korotana hoe vao hanomboka ny élection hisy korotana dia izay ngamba hoe misy korotana hatramin'ny valiny eo ara zany fa zao aloha ohatra ny hitako hoe mbola milamindamina ihany dia mety ilamina ihany zany raha fandiniako azy zany milamina ihany io satria hitako milamina ihany le fandeha rehetrarehetra ohatra mbola tsy mahita korotana loatra zay raha amin'izao fotoana izao aloha amin'izao tamin'ny korotana zao araka ny lazaiko teo dia tena mety hisy korotana aorian'ny fifidianana mety ary mety voka-dratsy mihitsy n'izany ka n'izany ao ka mba handinika tsara amin'ity fifidianana ity na mitondra na mifidy. Mahakasika an'ilay fantaniana hoe ilaina ve ny fifidianana be dia be taminareo no namaly hoe ilaina ny fifidianana satria tsika tany demokratika sy ny fifandimbiasam-pahefana misy koa nefa miteny hoe tsy ilaina ny fifidianana satria efa be dia be ny filoha fandimby teo nefa mbola ity ihany tsika ity ny tena marina angamba tsy hoe tsy ilaina fa tsy lahara-pahamehana ilay izy satria mbola mila fanorenana ifotony ny firenena. Mahakasika ilay fantaniana hoe misy nitondra tombotsoa anao ve ny filoha fandimby teto amin'ny firenena nisy taminareo moa niteny hoe nitondra tombotsoa azy fa be dia be kosa no miteny hoe tsy nitondra tombotsoa azy porofon'izany mbola tany mahantra Madagasikara inona tokoa ary ny antony mahatonga antsika tsy mety mandroso hatramin'izao mety tsy ny filoha ngamba ny olana satria raha hitentsika hoe tsy mahay ninina ny filoha tsy marina zany satria misy manam-pahaizana be tao nisy ny expert comptable ohatra misy manam-boninahitra toy ny colonel général amiral misy koa ny mpandraharaha mpivarotro nono misy ny DJ dia tsy ny olona zany ny olana tsy le filoha ny olana fa sao dia mba nirafitra misy eto amintsika mihitsy ny any tokony hovaina. Navalinareo an'ireo fantaniana indray hoe inona zavatra mety hitranga aorian'ny fifidianana be dia be taminareo no namaly hoe mety hisy korontana io satria samy tsisy anaiky izay resy eo satria hita tokoa fa izay mamory vahoaka dia mahazo olona daholo na dia hoe olona hijery artiste arany dia lazain'izareo fa olona hifidy an'izareo.
dia izay indray amin'ny fandaharana azonay natolotra tamin'ity herinandro ity fa manome fotoananao zay amin'ny manaraka indray. Eny ary ampatsahivina trano isika ny tokantrano fa isy ilalalao grand jeu izay karakarainay atsoatsy entanina trano isika anaraka tsy tapaka ny page Facebook ary ihany koa ny fandaharana eto amin'ny RTS ny TVM. Madimaso, teninao, tentsika.